mifampandrosoana tsy maintsy miainga amin'ny tontolo iainana ny rano sotro madio no tena fahasalamana ny tany mamokatra sy ny fahaizana manaja sy mampanakare asin'ny Madagasikara iasa ho an'ny firene mifampandrosoana tsy maintsy miainga amin'ny tontolo iainana ny rano sotro madio no tena fahasalamana ny tany mamokatra sy ny fahaizana manaja sy mampanakare asin'ny Madagasikara iasa ho an'ny firene asin'ny Madagasikara asin'ny Madagasikara mitondra fijery sy fiaina mahova asin'ny Madagasikara Azuri Ferreira zay ny tokony ho eritreretintsika tsara satria amin'ny zoma fahadimy amby roapolo ny volana oktobra dia andro fifidianana sampanandalana lehibe no misy an'i Madagasikara eo zany sika no mamaritra na nitota ihany no vadibadika dia nitota trano no vadibadika ary maro ny tota ao anatin'ny faniova foniny fotsiny dia ho avy ihany ny neniny na isika mifanao velorano ny anoratana miaraka ny tantara ny pejy vaovao aza ny vaovao zany tsy hoe miantsampy amin'ny azo tsy fantatra fa diso fantatra loatra na ny tenako na ny atoko maitso amin'izany hoe fiarovana ny tombontsoiombonana ny fiarovana ny ara-dalàna ny ara-drariny ny momba ny tontolo iainana sy ny fanaratany dia hoy aho amintsika hoe mahaiza misafidy ny safidy mendrika ny soratra masina ho an'izay mino dia milaza hoe omeo vehivavy endry aho anorenako firenena vanina koa isika eto Soanerano Vongo ny zoma fahadimy amby roapolo volana oktobra ny velorano izay ifanaovantsika eto dia tontolo ivelomana mampiadana fantaro tsara izay safidy mendrika ho an'ity firenena ity ho an'ny Soanerano Vongo inona moa zany tontolo ivelomana mampiadana voalohany zany dia tany amamonina mandro fahalemana raha izao zany no filoha ny ho ataoko voalohany dia mametraka ny fepetra ahafahan'ny tena mpitandro filaminana miasa ara-drariny mifampandrosoana tsy maintsy miainga amin'ny tontolo iainana ny rano fisotro madio no tena fahasalamana ny tany mamokatra sy ny fahaizana manaja azy mampanakare asin'ny Madagasikara iasa ho an'ny